tanana mivoto a tsy netiny eny tanana kavanana tao anatin'ny vavaka tena niena efa nandritry ny volana maromaro io tanana mivoto io fa tao anatin'ny vavaka dia niena tanteraka afaka mihetsika seholy le tananao afaka mihetsika ataovy ohatr'izao ohatrany ahoana ny angezana io tananao io ataovy mitoty ohatran'izany vonto be mihitsy izy io tsy afaka nihetsiketsika mihitsy fa nofaninan'i Jesosy aho dia afaka mivonko ohatrany ahoana le fivotosa ataovy le tananao hoe le poziny ohatr'izao dia izao izy afaka mivokona tsara ninan'i Jesosy aseho tsara ohatr'izao hoe hitan'ny hafa sakafo tsara dia akio fataloha tsy navitan'izany zany tio taloha alleloia Jesosy zany a dia raina tiaka mabeo an Jesosy. Ya monsieur Pierre Jean-Baptiste nararony teo akaiky ny fony teo manaintana mafy tsy afaka mihetsika fa zao izy a sitrana soma tsara aloha izy ny anazava azy herinandro zany eo amin'ny ambanino koa tena manindrona be namindrokary a dia tena marary nakety mbola nitazomiko io zany keo a zao nefa tonga teto a salama be fa dia faranao Jesosy jirenge za zao hoe Alléluia tiaka mampietsika eo an Jesosy mandroso ramatoa Rosalie areti-po nandritry ny roa taona tao anaty vavaka eny fa nisy zavatra nitsoka teo amin'ny fo dia manahoany zao zao izy zao dia mahitako hoe tena marina be mihitsy aho zao a sotran'i Jesosy aho fa afaka alleloia sotran'i Jesosy a tiaka mabeo an Jesosy. Monsieur André Mialsou Jean-Claude nandritry ny roa taona tao amin'ny sofiny tao izy a misy zavatra migrondrona be dia rehefa mandeha io dia tsy maheno nininona rehefa avy eo zao izy a tonga teo izy a afaka tanteraka tsy enitsony le izy a omemboninahitra Jesosy tamin'izany rehetra zany narary nisofiky ndao nandritry ny roa taona zay a dia rehefa tena hery mivavaka dia ohatrany tonga dia nisinda le izy ohatrany tsy henoko tsony izy zao a nefa raha vao reradreraka dia ohatrany manao ohatran'izao sofiko migongona tsy maheno hanina zany misaotran'i Jesosy afa afaka alleluia teka mafetsika ho an' Jesosy. ramatoa Rasoary Malala tonga teo nanakitsako be mihitsy ny loha ary tena fanina hony izy a fa tao anatin'ny vavaka tonga dia nisinda indray mandeha sitrana tanteraka ary maivana voninahitra Andriamanitra irery any tiaka mampetsika ho an' Jesosy. Ramatoa ary mandroso ny masono ny nangidihidy be tsy mitsatra ary rehefa nanao programa izy fa ho avy aty androany hariva vao nanomboka tamin'ny maraina mbola tsy nialatra any an-trano a dia efa reny sady fa sitrana izy narary maso nandritra ny tapabolana zay dia nakany amin'ny dokotera tamin'ny latsinainy dia rehefa avy any amin'ny dokotera dia meny fanafody traitement 10 andro dia rehefa natao le fanafody amin'ny larobiny tapitra ny 10 andro dia nanomboka tamina io fanafody io isaky ny adiny 4 no ampiasana dia tamin'ny maraina nefa ny zavatra napagagana tonga dia tsy nisy tsony fa ohatrany hoe tapitra ohatrany hoe very zany le fanafody zay ny zavatra mba nampistery anahy mena voninahitra Jesosy satria hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe iny olona iny vao nianga tany amin'ny tokantrano nisy azy dia efa nohamarinina sady teka mafy be ho an' Jesosy. Madame Linda avy any Soavinandriana nandeha tômôbila avy any nakatimbola na tsy ary reraka satria nisy fanaitaina natao amin'ny kibo ao amin'ila kibo avy avanana mamaly hatrany amin'ny lamosina nandritry ny ray volana zay fa tao anaty vavaka dia nisinda indray mandeha dia maivana tanteraka sitrana voninahitra ho an' Jesosy.
Tsangany amin'ny toerana misy anao dia andao tsika tia tanana mafy be ao mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo a. Jesosy Kristy avy any Nazareta. Rapitso a final. Raha tiatsika ny ora valo rapitso a dia mila tonga lolo zany tsika. Aloha tsika anao fanekena mihitsy ny hoe toko hoe amroa ora latsaka 10 manomboka amin'ny fotoana eto dia lava lolotsika. Rapitso a izy fotoam-piderana be mihitsy a rehefa mifarana amin'ny fotoana. Halleluja. Iarahana amin'ny Joseph Dafy sy ireo Lioan'ny Joda, Verona Evson a Botikely. Dia hiderana Andriamanitra tsika hifalifaly tsika. Tena nome voninahitra ny tompontsika amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra eto. Faly tsika amin'ny fanahy voavonjy aloha voalohany indrindra. Ny asan'Andriamanitra ataony foana iny. Dia zao a rapitso a isy fotoana spesial tena hifampivavaka tsika rapitso. Zany hoe hifampivavaka manokana ho an'ny marary ho an'ny manan'olana tena hoe tsika ambako manokana ny ara-vavaka tao daholo ihany tsika. Jesosy rery no manao andreny mikasika an'izay tiany ho kasihana manafaka an'izay tiany ho afahana. Voninahitra ane ho azy rery mandrakizay. Ao fany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka tompony amikasika ao androany misaotra ny amin'ny olona tonga teto ny amin'ny olona novainao fo ny amin'ny olona nanao fanekena taminao. Tehirizy izy reny Andriamanitra. Aoka ny sitraponao tanteraka eo aminay tsirairay avy. Apetraka ao am-pelantaranao ny fotoana rapitso izay hiverenanay eto amin'ity toerana ity hanomezanay voninahitra anao sy vavahanay aminao indray. Mino fa ny teny rehetra izay ho afafeto dia teny feno voninahitra anova sy kasika fiainan'olona be dia be tena ho babo ny filazantsara anao. Tonga amin'ny fotoana tompo hoe efa kaiky ny fiverenanao. Zava-poana ny fanasitranana ny fanafana ny fahagagana. Afaka ny olona fa tsy hoe hodifaty akory reny. Fa ny tena marina orian'ny fiainana fahafatesana dia misy fiainana mandrakizay. Ary mandrakizay tena antom-pisinay eto ambon'ity tany ity satria maniry ny olombelona ianao hiaina sy sitraka n'izany mandrakizay zany miaraka aminao. Dia aoka ny tsiray avy tompo samy voatahiry saina mandrakarivo mandrakizay ary ampitoetra ao anatin'ny fony zany atao hoe fiombonana aminao any paradisy zany. Ary fotoana hiverenanao satria ianao no omega dia misy omega anankiroa. Ny omega voalohany ianao tonga anahitra ny fiangonana ho any aminao. Ny omega faharoa ny fanovatantara ao anatin'ny fotoam-pitsarana amin'izay izay farany ametrahana ny olona rehetra amin'izay toerana araka ny asa nataony avy. Noho izany na mbola velona izay dia mananatony anova amin'ny fiainanay tena hifikitra aminao tanteraka. Tena anao izay akasitranao tanteraka ary tena hiombona aminao tanteraka. Misaotra alony amin'ny zavatra nataonao. Tsy ataonao ambany zavatra ny fikasehanao amin'ny fiainanay eto ambonin'ny tany. Fa ny tena zavatra sarobidy aminao dia mahita amin'ny fiainanay tena miombona aminao. Mino a tompo fa ho tehirizinao izay tsirairay avy. Tsy anao atsirambona na adaladala ny amin'ny zavatra rehetra fa tena hiambina tsara sy hiombona tanteraka amin'ny sitraposin'ny programanao. Voninahitra anao anao ilay mitahiry, mitantana, mitarika, manome anay ny fahafahana sy fahatsapana fa tsy rery izay miaraka aminao mandrakizay. Ho anao voninahitra ray amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Isaorana eto fa tsy adino ihany koa ny fiangonana. Ny fiangonana miara-miasa rehetra eto toerana aza matahotra fa ifampitantantsika hatrany an-danitra. Teny fiainana ny zaraina tsy mino dénomination tsika tsy miezaka mivotsika hoe inona ny fiangonantsika satria tsy antsika ny olona fa ho an'Andriamanitra. Zavatra sarobidy aminay ny fiombonantsika ao anaty fiarahana ohatr'izao. Ny firaisantsika amin'ny Jesosy sy ny fahafantarantsika ny teny fahamarinana. Ny fananantsika fanantenana fiainana anankiray iraisantsika mandrakizay ho any an-danitra. Saty zany ary rapitso ariva dia ho atoreto reo fiangonana rehetrarehetra teneno mpiangona rehetrarehetra ny fiangonana misy anareo eto tsisy nininina mety hoe atahoranao anangana fiangonana tampoka aty zay nanao zavatra ohatr'izao ery ambadika ery fa ny zavatra marina firaisantsika ny zava-dehibe ao anatin'ny fanompona anaporofona fa iray ao amin'ny Kristintsika mandra-piaviny eny amin'ny raha ho any lanitra. Teka mafy be ho any Jesosy ny amin'izany. Halleluja. Azadina koa fotoana rapitso final. Samy final zany tsara lavitra. Zany hoe raha reny ny zavatra nataon'Andriamanitra androany izy mino fa mbola anao zavatra tsy ravina be ho an'ny Satan'Andriamanitra rapitso. Ary tena ho rarakivo ireo hijery ny zavatra ataon'Andriamanitra eto. Fa ny zavatra lehibe hitranga eto avitra daholo mpanota izay miditra an'io varavara. Halleluja. Afaka daholo ny ampahoriana rehetra. Ngeza ho fitsoran'Andriamanitra sy hovahany. Halleluja. Ary ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra tomombana amin'ny lafiny rehetra. Fanahy aina tena mametraka ny veloma finaritra ao antsika raisy ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo anao Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo.
ananatra nitavany aminareo ny jovaka aminareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Veloma tompoko. Rapitso arivo. Fiderana tsy misy fetrany mendrika azy, fiankofana rehetra tolory azy, indraindrana n'Andriamanitra. Halleluja sy ny hosana mendrika ho azy ny fideranako batanane, mandihy miakabanane, indraindrana n'Andriamanitra. Asana to amin'ny ratsy miatoe. Ufao antanane. Fitiamane ne fermanane. Jesosy no ankalazaine, izy amino iraine, izy no ivantanane, izy ho ano lalane. Asana to amin'ny ratsy miatoe. Ufao antanane. Fitiavane ne fermanane. Izy mention